faliana ravana malala zao antsika miara-mian'ny ten'Andriamanitra indray hamaky zany andray fampianarana tsara ny amin'ny lohitra vaovao ny menotompo antsika. Ho anareo izay olona voantso malaon'Andriamanitra ray sy voatahiro an' Jesosy Kristy ampitombona ho anareo ny famindram-po sy ny fiadarana ary ny fitiavana. Amen. Alakamisy roa Jolay 2022 manjina antsika lohitra hoe manaiky ho ilaka mpino. Andeha riavana hidera sy ankalazan'Andriamanitra isika. Ananitra anao a Jehova fa nanidina niakatra ianao ka sy nataonao fifaliany fahavaloko aho. Jehova Andriamanitra nitaraina taminao aho dia nasitranay ianao. Jehova efa napakatra amin'ny fanaoko avy tany amin'ny fiainantsika ianao. Efa napodiny aiko ianao mba tsy ho isan'izay midina ny andavaka aho. Mankalazahan Jehova ary olo-masina ka miderany anarany masina. Fa indray mpimasy ihany ny fahatezerany nefa mandritry ny andro ihany kosa ny fakasitrahany. Amin'ny hariva dia misy tomaniny tonga hivahiny laoka alina fa no maraina kosa dia misy fiompiana. Amen. Yeah.
Ivavaka isika. Ryandriamanitra be mpamindram-po, misaotra anao zay fa ny fahasoavanao natoy anay, ka afaka mivelona amin'ny teninao, miaino zany, aizanay mampitombo ny finoanay anao koa. Deranao zay Tompo, mankalaza anao, mame voninahitra inarinao, fa mendrika anao tomponay zany. Tompo, mpanoty zahay, dia mamindrafo aminay mamelany erika ifinoa ny fahatsoanay. Feno fananao masina zay andraisanay ny teninao, ka samehera ty anatinay mantanan'i Jesosy Kristy le maniraka anay. Aminaran'i Jesosy Kristy mpanavitra anay naovanay vavakay. Amen. Ny mifinainao antsika amin'ny teny avy namalala dia hitanao amin'ny boky ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko 5 ny 7:70 ka hatramin'ny 7:20. Mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Ary nitsangana ampisorona be mba amin'ny namany rehetra izay tokony satseo, fa feno fialonana izy, dia nisambotra ny apôstôly izy hiaranao azy tao an-tranomaizina. Fa nisy anjelin'ny Tompo namono varavaran'ny tranomaizina noho ny alina, dia nitondra azy mivoaka ka nanao hoe mandehana ka mitsangana, ary mitoria amin'ny vahoaka eo an-kianjan'ny tempoly ny teny rehetra milaza ny fiainana izany. Ary rehefa nandray izany izy, dia niditra maraina koa teo an-kianjan'ny tempoly ka nampianatra. Ary efa tonga ampisorona be sy ny namany, dia nampiangona sy nirjoina sy ny olona rehetra tamin'ny zanak'Israely izy ka naneraka nakao an-tranomaizina haka ny apôstôly. Fa noho ny tonga ny mpianatra rà, dia tsy nahita azy tao an-tranomaizina, dia niverina izy ka nilaza hoe ny tranomaizina dia hitanay mihidy tsara, ary ny mpiamina mitsanga no baravarana, kanefa no nivoanay dia tsy nahita olona tao zahay. Amen. Ray Masino, manamasinany amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala, ho anao trano ny fiadanan'ilay Jesosy Kristy mpamonjy antsika. Mofinaina vakina tamintsika teo asan'ny apôstôly toko 5 ny 7:70 ka hatramin'ny 7:20. Tantara milaza namatoran'ny apôstôly rehetra sy nitondrana azy teo anatrehany Siona ejony. Ina ry havana ny tiana ambara eto? Ny mpianatra Jesosy misedra fanenjehana dia tadidio Jesosy manafaka azy. Jesosy no manafaka azy. Fa nisy anjelin'ny Tompo namono varavaran'ny tranomaizina no ny alina, dia nitondra azy nivoaka. Ho ny 7:20. Rehefa nosamboriny sy nidrona, izany mpisorona be sy ny antoko satseo ny apôstôly, ka nampidiriny tao tranomaizina, dia naneraka ny anjelin'ny Tompo hanafaka azy. Ny anjelin'ny Tompo mihitsy nanokatra ny varavaran'ny tranomaizina hanafaka ny apôstôly. Araka izany, Andriamanitra sy Jesosy Kristy mihitsy no manokatra lalana ivoahan'ny olom-bofidiny ao anatin'ny fanenjehana sy ny fampahoriana no ny filazantsara mahazo azy. Koa raha tojo fanenjehana, aza matahotra, matoki, fa ny Tompo aneraka ny hirany hanafaka anao amin'izany. Ny mpianatra Jesosy misedra fanenjehana dia zao, Jesosy maniraka azy. Izany koa ravana, Jesosy maniraka azy, mandehana ka mitsangana, ary mitoria amin'ny vahoaka eo an-kianjan'ny tempoly ny 20. Vao afaka atao amin'ny tranomaizina ny apôstôly, dia efa misy iraka sady nampanaovan'ny Tompo azy, araka ny teny nampitondraina ny anjely, ny rahana andeha hitsangana hitory. Ny fanafanany apôstôly dia midika ho fampahirizana sy fanomezana azy hery anohizana ny asa fitoniana ny filazantsara izay efa nandrahan'ny Tompo azy. Araka izany, ny olona nafahan'ny Tompo dia omeny hery sy fampahirizana azo ny joro vavolombelona hatrany. Izara fiainana avy amin'ny filazantsara ho an'ny hafa, ho an'ny antony fanafahana omen'ny Tompo ny hirany. Ka ny olona rehetra mahatsiaro tena fa efa nafahan'ny Tompo tamin'ny heja sy ny fatorana samihafa, dia tokony izara fiainana avy amin'ny filazantsara ho an'ny hafa. Raha izany ry havana, dia n'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Dia hivavaka isika. Andriamanitra, misaotra anao izay ny amofinaina ny menao anay izay mampafantatra fa mpianatra Jesosy misedra fanenjehana dia
Jesosy manafaka azy ary maniraka azy. Tompo vavaka aminao zay ho any asa fanomponana ny andrenao ny tsiraray eo amin'izany, mba efa be amin'ny asa entsoinao anana faharetana sy fiaretana amin'izany, ka hijorovavolombelonao amin'ny fahazotoana sy ny fotoana rehetra. Jesosy sitrany ireo marary mila ny vavakay. Tompo ampirezo ireo manamanjo, toandro marisokolona sahirana hitahinao ny fiazakazanay rehetra tao io ny firenenay. Ny vavakay dia teo anaran'i Jesosy Kristy mpanavitra sy mpamonjy anay, nampiandrana ny vavaka manao hoe: ranay eo zay ny an-danitra, ho masinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao any sitraponao etỳ an-tany ho tahaka ny an-danitra. Mehony an'izy arina sahaza ao anay, ary mamela ny helikay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitona anay amin'ny fakam-panahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisa fotoana ary avina malala ny tsodrana totranao aminaran'i Jesosy Kristy. Hitanao ny Jehovah ka hiaranao, amamepitra ny tavina aminao ny Jehovah ka mindra fo aminao, nanitra ny tavina aminao ny Jehovah ka miainao ny fiadanana. Amen. Teo an'Andriamanitra ery ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.